mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. tonga eo amin'ny fotoanany zaza minonodray ntsika izao rakizy ndeha atomboka antsika indray ara ny fotoana araka ny mahazatra antsika dia andeha tomboka ny fotoana iaraka hirytsika dia hivavaka dia anao ny tantara ahoary aorianany isa 3 isa 2 manaona falita faona ravo mahitanao manaona tompoko salama tsara ve ny zaza minono kely rehetrarehetra eny ary andeha ary tsika hivavaka fa imakay ny tantara tahoary akambana ny tanana dia aondrika ny loha akipy ny maso vavakantsika. Jesosy malalo misaotranao zahay fa mbola manana izao fotoana izao indray hamerenana lesona ampio zahay zaza endry mahay mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka amen. Eny ary andeha aloha hamerina ny lohateny sy ny tsenjery isika. Lesona fahafiry moa tsika izao aloha lesona voalohany ahoary miara-mamerina lesona voalohany sakafo maraina teo amoron-dranomasina tsy anjery aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Bravo! Efa manomboka mahay ny ankizy kely. Eny ary andeha ary anao famerenana kely ny tantarantsika dia ho tohizantsika amin'izay izy rehefa feo. Maraina ny andro mbola tsy nahazo trondro foana ny mpianatra nefa rehefa maraina nge fa tsy manjonontsony efa tsy manarato dia nisy olona tery amoron-drano tery ny antsoantso Petero nahazo trondro ve nareo Petero nahazo trondro ve nareo tsy nahazo zahay ahoary averendray ozy le olona teny amoron-drano dia ozy izy ry Petera hoe efa maraina nge zao efa tsy mety tsony dia ozy Jesosy hoe ozy le feo hoe averendray ataovy amin'ny ankavanana dia nankatoraka izy ny mpianatra dia nalasany tamin'ny ankavanana ny arato nosotomina amin'izay ka navesatra be dia ozy izy jaonina way Jesosy ka iry amoron-drano ry Jesosy ka io
kairakizy i Jesosy le niteny hoe avereno indray alatsao amin'ny ankavanana indray ny aratonareo faliberaka izy Petera sy Jona rehefa naheno an'izany zay indray aloha ny tantarantsika androany fa tohizatsika indray izy amin'ny heriny fa samy endry tsara fa mbola tohizana ny lesona manaraka dia andeha aloha sika hivavaka dia efa nao velomitsika rehefa feo andao ary akambana ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso vavaka tsika Jesosy malalo misaotranao zay fa nomenao lesona androany nomenao lesona fa ny mpianatra dia nankatoanao ampio koa zahay mba hiankatoanao misaotra Jesosy malalo fa tianay ianao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka amen eny ary dia andeha ary tsika hifanao veloma amin'izay dia amin'ny herindray rehefa feo ndao ary 1 2 3 Tia mifanao veloma 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 Tia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko dia manome fotoanantsika indray zany amin'ny heriny androany samy endry tsara veloma tompoko manahoana daholo indray ny zazabody fa miarapantsika rehetra manaraka ny fandaharana dia andao aloha hiaraka hivavaka avy hatrany alohan'ny inoantsika ny tantara akamana ny tanana ahondrika ny loha dia akipy ny maso Jesosy malalo faly izay misaotranao fa tonga indray ny sabata dia hiaraka hiaino tantara avy amin'ny teninao zahay hitondra fahendrena ho anay ane izany amin'ny anaran'i Jesosy amen ny lohatenin'ny tantarantsika dia hoe tafio-drivotra be mampatahotra nge rehefa mitsoka be ny rivotra sady izany ve ry zazabody tafio-drivotra be ny tsy anjerintsika dia voasoratra ao amin'ny Salamo 7:9 Jehova miandany amiko ka tsy atahotra aho enareo ve izy teo ndao averiko indray Jehova miandany amiko ka tsy atahotra aho andao ary araka ameriny sika Jehova no miandany amiko ka tsy atahotra aho dia zao hoarahantsika ny tantara ho jerentsika amin'ny sary mihitsy izy dia mipetraka tsara manaraka an'izay tantara izay nanao tantara sy nanampy ny olona Jesosy nandritra ny tontolo andro faly indray ireo olona nalahelo teo aloha salama indray ireo olona narary nitsiky Jesosy taona tokony hodinareo zao izy tamin'ny olona na niry-fatratra ny janona miaraka amin'ny Jesosy ny olona saingy efa lasa lavitra ny masoandro nanomboka nandeha tsikelikely izy ireo feno be iny andro iny ary reraka avokoa ny tsirairay niakatra tao amin'ny sambo iray Jesosy sy ny mpianana andaotsika hiampita hiampita amin'ny fariho izy afaka miala sasatra eny sika nisy tsy hodrivotra malefaka nanosika moramora n'ilay sambo natonga ilay sambo hiakatra sy hidina ny onja niakatra sy nidina nanoaka Jesosy nandry teo ambonin'ny arato fanjonoana maromaro ny fanindry izy ary dia restory avy hatrany nilentika ny masoandro ary vetivety foana dia maizina ny andro tiany mpianatra ny nandeha sambo rehefa alina tian'izy ireo koa ny rivotra mangatsiatsika dia tian'izy ireo ny miara-miresaka mamakivaky ny rano ny sambo tampotampoka teo dia nanomboka ny amafy ny fitsokan'ny rivotra nanjary rivotra mahery mangatsiaka mifofofo nanjary natonga onja ngeza be mitobaka tao anatin'ny sambo ilay tafio-drivotra nitsoka mafy hatrany ny rivotra sarotra namilon'izay an'ilay sambo na atahotra ny mpianatra fantatra izy ireo fa mety ampivadika ny sambo izy ireo ny sambon'izy ireo ny tafio-drivotra nizy varatra ny tselatra ary hitan'izy ireo Jesosy natory Jesosy
fonjeo zahay hoy izy ireo nikikika niarina avetrany Jesosy tsapany mionja nitoboka tao anatin'ny sambo hita ny mpianatra raiky tahotra teo no eo dia nitsangana izy teo no eo dia hoy izy koa hoe mangina mitsahara avetrany dia nitsahatra tsy nitsioka tsony ny rivotra mahery tsy nitoboka tao anatin'ilay sambo itsony ny onja nangina sy ny lamina ny alina fa nanino ianareo natahotra hoy Jesosy nanontany ny mpianany tsy tokony hatahotra ianareo miaraka amiko fa miaraka aminareo fantatry ny mpianatra fa nerendozy izy ireo satria niaraka tamin'izy ireo Jesosy rehefa matahotra ianareo dia afaka miteny ihany koa hoe Jesosy ampio toy ny nataon'ireo mpianatra indraindray dia mety ahita olona hafa matahotra ianareo afaka manampy azy ianareo laza hoe Jesosy mba ampio afaka mamina azy ireo ianareo na mitantana ny tanany dia azonareo teneny amin'ny hafa fa miaraka amin'izy ireo ange Jesosy hanampy azy ireo koa izy. Manahoana daholo ianareo rakizy namako ho sabata hitondra fitahiana ho an'ny ankizy rehetra nezo sabata iarahana mamerina ny lohahevitra faharoa izao izay mitondra ny lohateny hoe teny an-dalana ho an'ny Kalvaria teny an-dalana ho an'ny Kalvaria ny tsy anjerintsika dia hitantsika tao amin'ny Galatiana 4:1-4 manao hoe mifampitondra izay mavesatra aroka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy mifampitondra izay mavesatra aroka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy Galatiana 4:1-4 sitraky Jesosy tokoa rakizy ny fanampitsika eo amin'ny fiainana ka amin'ny mazanaka Jesosy atsika dia asainy itsika hanatanteraka izany asa feno fitiavana sy fanetreteny izany eo amin'ny fiainantsika ka dia andao ary anaraka ny tantara indray isika mba efa nisy olona nanampy ianao nitondra entana mavesatra be ve na efa mba nanampy olona nibata entana mavesatra ve ianao i Simona dia nanampy an'i Jesosy rakizy tamin'ny lanjany zavatra iray navesatra be vao avy niaritra ilay alina mangidy indrindra Jesosy taorian'ny fankalazan'ny fetin'ny Paska dia lasa nakany amin'ny sany Getsemane niaraka tamin'ny mpianany ange izy tao amin'io saha io izy no voasambotra no tsaraina nandritry ny alina iny Jesosy nametrahana fanontaniana feno fahasahiana teo anatrehany mpisorona be sy ny mpitary-pivavahana Jiosy ary teo mason'ny Pilato sy Herode ange izy nororana ny tavany no felahany izy sady nesoina sy nolatsaina koa voaheloka ho faty ary Jesosy indro izy no velesina tamin'ny kakavasy mandra-pandeharany lamosiny maraina ary zao ny andro araka ny fanao ny gadra ihany no tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany ho eny amin'ny toerana amonoana azy ary rehefa nivoaka ny fitsarana ny Jesosy dia natambesatra teo amin'ny sorona izay mihosin-dra ny azo fijaliana teny an-dalana no nifanenany tamin'ny Simona fotoana vitsivitsy taorian'izay raha mba tsy atositosika izy ireo toy izao mantsy ity olona ity hoy Simona nakapo hikopaka olona i Jerosalema tsy nihevitra ny hahita vahoaka marobe toy izao mantsy Simona rakizy fa andeha ho aiza ry ireto olona ireto ary inona no jeren'izy ireo no ny fanontaniana betsaka loatra tokoa aloha ny olona na dia fetin'ny Paska azany andro avy any amin'ny tanànany Kirenia izay faritra avaratra Afrika manko izy Simona tsy nanambara ny antondehany tany Jerosalema ny Baiboly angamba nisy raha nalehany tany angamba Jiosy nanangom-bola nandritry ny androm-piainana izy mba hakanesany indray mandeha any Jerosalema mandritry ny Paska tsy fantatra mazava ny antony mba nijery izay nojeren'ny olona koa ange Simona ka tamin'izay no nahitana zavatra nampiorokotra nisy lehilahy iray no didiny miaramila Romanina 4 no satroany tsilo io lehilahy io ary mandeha rano lamosiny tohatra ny efa hotorana ange ny fahitany Simona azy nefa dia nilanja azo fijaliana indray izy
midika izany fa hoentina hombona amin'ny hazo fijaliana io olona io ary zava-doza mihitsy izany no vitan'izy ity a hoy angeny eritreritra Simona olona vita eloka be vava ihany mantsy no hombona amin'ny hazo fijaliana toy izao tsy tapitapitra izay ny anjera ange ilay lehilahy mafy loatra ny kapoka nahazo azy ary be koa ny raha very taminy toy ny efa maty sady ny fahitana azy raha ny eritreritra teo Simona hafa mihitsy anefa ity gadra ity ka ny olona voaheloko efa hitako dia sady miteny ratsy no miekika sady mila ady fa ity lehilahy ity kosa tsy mba manao na inona na inona toa tsy miloba avakory izy mahalemy fanahy mihitsy ny fahitako azy raha mbola nijery teo ange Simona rak'izy dia ny fampiresaka miaramila tsy nahavita ny arina ilay lehilahy nangoraka azy Simona taorian'izay dia nierikerika nijery ny miaramila iray ary nanavatsava tany anatin'ny vahoaka dia nanitsy teny amin'ny Simona no kitikitihany tamin'ny lohatsabatra i Simona sady nataony hoe andao ianao manaraka afaka milanja ny hazo fijalian'i Jesosy ianao tsy sananohatra rak'izy Simona ny miaramila romanina mantsy afaka mibaiko ny olona rehetra hanao izay zavatra tiany hampanaofina azy no batain'i Simona ange ny hazo fijaliana ary nanomboka nandeha izy na avesatra ilay hazo fijaliana na notany teny i Simona hoe fomba ahoana re no nahazakany io lehilahy maty vono ity hazo be ity na dia lalana kely monja azy ako tsy mba nandeha nanao hitsin-dalana rehefa nitondra olona ho ambona amin'ny hazo fijaliana tian'izy ireo mihitsy ny hampijaly sy hampamenatra ilay olona arak'izay azon'izy ireo atao faly aho fa afaka manampy ity olona ity tsy afaka manakana ny zavatra mitranga aho fa afaka manampy azy amin'ny fitondrana ny hazo fijaliana hoy ange Simona tao aneritreriny rak'izy nahitany namatsiana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana i Simona reny ny fampiarezan'i Jesosy ilay jiolahy izay nangataka ny hahatsiarovany mpamonjy azy rehefa any amin'ny fanjakana izy ary mbola nandre ny namelan'i Jesosy ny eloko ireo izay nampijaly azy koa i Simona nanova tanteraka an'i Simona ange izany rehetra izany nandritry ny androm-piainany sisa rak'izy dia tsaroan'i Simona mandrakariva fa afaka manampy an'i Jesosy izy azo ny antoka fa tahaka n'ilay enta mavesatra nentin'i Jesosy dia nivesatry ny fahotan'izao tontolo izao ary nanao zavatra ho fanampiana ny tompo izay maty ho azy izy inona ary no mba azonao atao hanampiana an'i Jesosy anio tsarovy afaka manampy ny hafa isika amin'ny fitondrantsika nenta mavesatra izy ireo faly miarabantsika tanora zandry indray ary hiaraka indray tsika hamitana izay hitantsika sy ny anarantsika nandritry ny herinandro dia ny lesona faharoa izany mampieliny teny izay ny lohateny tsy anjery ve tadidinareo ao amin'ny Romanina 9:7-20 inona ny lazay fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araky ny fikasany raha teo izay le tsy anjery inona ary ny zavatra nambara teo aloha dia hitantsika fa tena nafinaritra ny fiainan'ireto mpanaradian'i Jesosy reto miara-nonina satry foana hiaraka miara-misakafo mifanampy tsy izay ny anarantsika teo aloha ankehitriny nefany dia ny mifanohitra amin'izay ny zavatra niseho voatery ny paritaka izy satria nahoana nenjehan'ny reto mpitondra fivavahany nenjehan'ny mpisorona satria tia nofohanana tanteraka ny mahakasika an'ity fivavahana izay nentin'i Jesosy ity dia nieritreritra angamitsika hoe foana tokoa ilay izy na ry zareo ireo nieritreritra hoe ho foana tokoa ilay izy tsia vao maika ny heli-patrana vao maika ireo olona nenjehana izay taorianany namonoana Stefana ilay fiparitana reny olona ireny dia nandeha niparitaka ary tany amin'izay nalehany rehetra tany dia nitoriany ny filazantsara avokoa dia ny filazantsara ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty ny zavatra nahafinaritra dia nanjary nitombo indray ny isan'ny mpianatra i Filipo izao ohatra dia nakany Samaria nitory
mahakasika ny jesosy a dia nanao fahagagana lehibe ihany koa izy a tany amin'izay nalehan'izay. Vokatr'izany dia tsy nampoizina ny fito ambonin'ny fiangonana ary faly ery izy ireo a no ireo toe-javatra ireo tsy niraviravy tanana izy teo anatrehan'ny fanenjehana fa vao maika nampiely ny teny. Na dia tafasaraka noho ny fahoriana aza sy ny fanenjehana ireo olona ao amin'ny ankonan'Andriamanitra dia ao anatin'ny fiarahamonina iray foana no misy azy ireo. Mety hitranga izany fanenjehana izany dia izao, na dia tsy miaraka ao anatin'ny fiangonana iray aza isika, mpanaradian'Andriamanitra, mpanaradian'i Kristy, dia tsy azo lazaina akory hoe tsy vahoakan'Andriamanitra izany. Fa ao anatin'ny fianakaviam-be anankiray foana isika tsirairay avy. Mbola vondrony ny finoana iray ihany isika tsirairay avy. Ary ny mpitarika antsika dia Jesosy Kristy. Ny tantaran'i Jesosy sy ny fitiavan'i Jesosy namonjeny antsika no hozaraina ao anatin'izany. Azadino ary ny afatra nampitaina tamintsika nandritry ny herinandro dia hoe mampiray antsika sy mitondra hafaliana ho antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ka na inona toe-javatra miseho dia izay fitiavan'Andriamanitra izay a dia afaka ny ampiray antsika sy mitondra hafaliana ho antsika. Ny lesona ny anarantsika izany dia nanampy antsika hafantatra fa mampifamatotra antsika amin'i Jesosy sy amintsika samitsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary nahatonga antsika ahatsapa fifaliana ihany koa amin'ny anisan'ny ankohonana iray fikambanana ny vahoakan'Andriamanitra antsika. Ary ny zava-dehibe dia ny andraisantsika fanapahan-kevitra amalintsika ny antson'Andriamanitra amin'ny anehoantsika fifaliana noho izany fiarahana ao anatin'ny fiangonan'i Kristy izany. Izay indray ary ny lesona izay ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mirary soa antsika azoto hianatra mandrakariva. Mandra-peona indray ary. Miarahaba ny tanora telo amby folo taona sy efatra amby folo taona rehetra. Miarahaba ny zoky ny ray aman-dreny ihany koa. Natratra ity fotoana ity izay ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra eto indray. Tamin'ny herinandro isika dia niresaka ny amin'ny fomba fivavaka ka ny fizarana voalohany no noresantsika. Jesosy no ohatra ao antsika ary ny fomba fivavaka Jesosy no dia ataontsika ihany koa. Isan'andro Jesosy raha vao mifoha dia mivavaka. Manokana fotoana mihitsy izy vao maraina, vao mazava ratsy ary mandeha mitokana any an-tany foana mba hiresaka amin'ny rainy, mba hametraka ny fiainan'ny tontolo eo am-pelantanan'ny rainy ka ny asany rehetra rehefa avy eo dia eo ambany ny sitrapon'ny rainy. Dia toy izany ihany koa ny tokony atao tsika tanora, indrindra maha-tanorantsika izao be dia be ny fakapanahy mandalo eo amin'ny fiainantsika. Ka raha tsy ampivavaka isika dia ho lavo mora foana amin'ireny zavatra rehetra izay alefan'ny Satana ireny. Fa andeha isika hanokana fotoana isan'andro hiresana amin'ilay raintsika izay any an-danitra ihany koa. Ka raha vao hanomboka ny raharanao ianao na hanomboka ny fianaranao dia atao vaindondra raha aloha ny miresaka amin'Andriamanitra, mametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny tontolo andronao. Dia rehefa vita ny tontolo andro, hariva ny andro dia isaory Andriamanitra no izay rehetra nataony taminao. Ireny fitahiana sy fahasoavana rehetra nataony ho anao ireny no saintsainy mialohan'ny hatorianao dia iny entina matory fa hitondra soanao izany. Raha niresaka ny amin'izay tsika tamin'ny herinandro dia ny fizarana faharoa amin'ny fomba fivavaka indray no noresantsika tamin'ity herinandro ity. Inona moa no tokony ataontsika indray izany raha toy isika efa nanandrana izany vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra iray izany. Andeha aloha averintsika ilay andinina atao fitadidy. Ny tsenjery dia ao amin'ny Petera voalohany toko faha-4 ny andininy faha-7. Mino fa mahay avokoa isika. Andeha raha tsika manao izany. Fa atombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa indre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Tena atombotra tokoa ny faran'ny zavatra rehetra. Efa mirimorimo amin'ny fiafarana izao zavatra rehetra hitantsika izao dia ny torohevitra dia hoe endre ka mahonoana tena amin'ny fivavahana. Izany hoe mivavaha mandrakariva
arak'irey voalazany amin'ny andininy hafa dia hoe mivavahaka aza mitsahatra mivavaha mandrakariva asandrato any amin'andriamanitra hatrany ny fisainanao dia endre ny fifandraisanao amin'andriamanitra no hitondra fahendrenao anao dia amin'izay fotoana izay ho voniny ianao raha ho avy-tsy ho ela ny tompo hiaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay izay homaniny ho antsika tsirairay avy ireto fa tao anatin'izay fiarahantsika mianatra izay dia nampirisihana indray isika nampianarina indray isika mba hivavaka ho an'ny hafa eny manodidina antsika eny mety mpiara-mianatra mpiray vodi-rindrina mpiara-milalao fianakaviana ihany koa aza dia mety misy ireo mbola tsy mahalala an' Jesosy mety misy ihany koa mahalala fa mbola tsy nanapa-kevitra ny an'olo-tena ho an' Jesosy ny anjarantsika ny mitondra mbavaka azy ireny fa ny fanahy masina no mandresy lahatra azy ireny ka rehefa tonga ny fotoana voatendry dia an'olo-tena ho an'Andriamanitra izy ireny fa izaho aloha tsy fantatsika ny zavatra iseho ao aorianao fa dia ny mbola manana fotoantsika dia andao hoentsika mbavaka ireny namantsika ireny tanatin'ny fiara-mianatra dia nahita tantarana tovolahy iray isika tovolahy izay nananamana izy ary maty 2 taona lasa izay ty namany ity ka rehefa misakafo izy amin'ny fotoana rehetra dia atosiny aloha ilay sakafo izay hohaniny fa mivavaka izy dia gaga ireto mpiara-mianatra taminy hoe ahoana ty fietsika hafahafa ataon'ity tovolahy ity dia nanontany reto namany satria tsy naharitra intsony dia nanambara ity tovolahy ity fa nananamana izay maty kanefany tsy mba nivavaka ho azy akory izy tamin'izany fa aleony nivavaka ho an'ny sakafony ka izao rehefa isakafo izy dia mahatsiaro an'ity namany ity ka hivavaka indray ho an'reto namany hafa dia atosiny aloha ny sakafo fa mivavaka izy ho an'reto namany hafa ireto indray toy izany ihany koa nao ka ho ataontsika fa naiza naiza toerana misy ianao dia tadio fa miaino anao Andriamanitra rehefa manandratra vavaka eo an-tseza fiandrianana ianao izy rehetra mitady dia ahita izy rehetra mandondona dia ho voana ka naiza naiza toerana misy ianao dia vonina ny aino anao ny tompo ary amala ny fivavaka ao izy ka eto ambavaka izay ny fanandramana vaovao izay ho ataontsika indray amin'ny herinandro avy ity sy amin'ny ho avy rehetra rehefa nanao fanandramana ny amin'ny fametrahana eo ampelantanan'Andriamanitra ny tontolo androntsika isika dia andao hivavaka indray ho andreo namantsika mety tsy ho hitantsika izao ny valim-bavaka fa aza mitsahatra nefa mangataka bavaka amin'Andriamanitra ho andreo namantsika ireny mba hahafahany manolo tena ho an'Andriamanitra ihany koa dia toy izay ny fiarahantsika mianatra ary tamin'iny herinandro iny dia maniry ianao mba hanao fanandramana mahafinaritra miaraka amin'ny tompo dia mirarosoanao ary dia ho manaraka indray faly miaravantsika zatovy namana indray tratra ny sabata rysia isaorantsika Andriamanitra satria no ny fahasoavany dia tsy alatsinainy ny andro na talata ny andro na alarobia ny andro fa sabata ny andro zava-dehibe loatra ry mpiaino malala ry mpijery ajaina ny fisin'ny sabata fitsarana mandritra ny eninandro na ny enemana koa dia araroto ty sabata ity fa tian'Andriamanitra hitahina antsika anamasinana antsika ary indrindra ampitombo antsika ny mampitombo antsika moa zany dia ny ten'Andriamanitra koa dia manasany zatovy namako mba hiaraka hifantoka ny amin'izao famitiana antsika ny ten'Andriamanitra izao aona moa lay lohateny fifantohana amin'ny mpaminany tendraindray ohatra ny tsy azontsika mihitsy ty loha hevitra sy ty lohateny ty hoe mifantoka amin'ny mpaminany ahoana ara dia iza ilay mpaminany hifantohana hovaliantsika izay fanontaniana izay rehefa aveo fa toy izao no voalaza amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa andeny fahasivy ary noho ny efa tafita izy roa lahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa angatao izay ataoko anao dia tsy mbola misaraka aminao ary hoy Elisa masiny ianao aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy izay ilay tantara fifantohana amin'ny mpaminany eto dia tantarany Elisa izy roa lahy rehefa mijery an'ity tantaran'izy roa lahy ity dia zao aika izany ianao ny namanao dia afaka ho mpaminany amonjenanao ianao zany dia famonjena ny namanao ary io namanao io dia tokony ho famonjenanao raha toka ao amin'i Jesosy ilay namanao eto zany dia ampirisihana isika aloha hoe mba manana namana ihany namanao amin'i Jesosy
fa ndraindray a dia zara raha manana namanao am' jesosy sika zany hoe namana kristianina namana mivavaka fa ny akabeaza namantsika dia le tena tsy dia mifivavaha tena tsy dia tena miraharaha fivavahany reny ka rehefa nandeha izy ro lahy dia tafita izy ro lahy zay le tantara eto a misy lalina nandalina zany dia tafita dia niteny amin'izay Elia hoe angatao zay tianao angatahana ary fomeko anao dia meo anjarandroa amin'ny fanahanao a zay ny nangatahany Elisa ry zatovy namako rehefa miaraka eny ianao sy namanao mba tafita ve mba ho aizina-reo iny tena ho amin'ny fahombiazana ve fa teto dia tafita izy mirahalahy niaraka tafita ary rehefa tena andely anankiray inona mba azonao mena angatao zay tianao angatahana zany hoe misy fifampizarana dia ny nangatahany Elisa moa dia hoe anjarandroa amin'ny fanahinao inona ny hevitra zany ny hevitra zany dia zao araka le nresantsika tery aloha ny namanao dia tokony ho famonjenanao ary ianao koa dia tokony ho famonjena ny namanao io zay le izy le hoe omeo anjarandroa amin'ny fanahinao dia zao toetra izy io toetra mampanahy ny fiainany Elia zany a dia hitany Elisa nandritra ny fotoana niarahan'izy ireo fa tena tsara ny toe-panahiny zany Elia zany dia isaky mandeha zany izy ireo lahy dia azo antoka mihitsy hoe tiako raha mba tahaka ny Elia mahafinaritra raha mba tahaka ny Elia tiako ny toetra ny Elia raha mba toetrako ny fomba tsara ny Elia mba ho fombako ny zavatra hainy Elia tena mba tiako mba ho hay mba fakatahaka ohatran'izany ve namantsika ary ianao ve mba fakatahaka ohatran'izany koa mba hoe tsy riritiny namanao toetranao zay le mpaminany zany hoe ianao zany dia afaka ho mpaminany ianao ary mpaminany mihitsy ianao hoe rehefa maneho toetra tsara ho an'ny namanao ary tia ny namanao tafiny zany ary ny tolo moa dia milaza mihitsy hoe aseho ihany namanao dia fantatro ny toetranao fa reny toetra ny namany reny dia mifindra na tianao na tsy tianao ka raha toetra tsara ny ananan'ilay namanao dia lasa anana ny toetra tsara iny koa ianao fa raha toetra ratsy no ananan'ilay namanao dia aza gaga fa lasa anananao koa zay toetra ratsy zay dia ny fifampizarana teto zany a dia anjarandroa amin'ny fanahy zany hoe ireo toetra tsara ireo toetra mampanahy tena zava-dehibe a no ny fampizarana dia mampirisika antsika zatovy namako a rehefa mba hifampizara zavatra ihany mba toetra tsara zaraina zay a toetra tsara zaraina amin'ny namanao ianao tsy voatery teny matetika mantsika dia miteny hoe mpaminany tsy masina tany za namany raha zangy no miteny an'io tsy nono satria zay efa mpinamany ka izy ary ny amonjy namanao io tsy ianao ihany va noho izany tsy voatery miteny ianao fa nitoetranao ny fombanao andavanandro miaraka eny nareo dia iny no lasa tsy riritiny lasa tiany dia aveo koa ny zay tena vavao mafaly dia zao lasa hitovy toetra nareo ary toetra zay hitondra nareo ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ho amin'ny fahombiazana ihany koa ary tanora namako zay ny fotoanantsika dinio tsara ny namanao mba ho namana hiaraka ho tafita aminao tahaka ny Elia sy Elisa hatrany an-danitra io a eny ary braso ny zatovy namako rehetra velo marsia fifaliana ilay franco manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka
fitiavelaku isy o fona koza mety farandroko manama finy finona finoko anao ray finoko anao ray hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana humorana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana umorana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao faly miarabanao indray mpiara-mianatra amiko amin'ity fotoany arahantsika miara-mianatra ny ten'Andriamanitra ity lesona faharoa no diniantsika indray amin'ilay hoe fifanandrinana lehibe sy mitondra aloha toy ny fitiavana sa fitiavan-tena mialohan'ny idirantsika ny anatin'izay dinidinika hifanaovantsika izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao taminay. Ka nomenao anay indray ity fotoana mamy ity mba ahafahanay miara-mianatra ny teninao, koa aoka ny fanenao masina no ampianatra anay, aoka ny fanenao masina no ampitoetra ny teninao aty anatinay, ary aoka ny fanenao masina no hitari-dalàna anay ka tonga izany ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay. Dia apetraka-petratananao izao fotoana izao fa nivavaka tononona sy angatana aminaran'i Jesosy irery any. Amen. Fitiavana sa fitiavan-tena? Tsy maintsy misafidy ianao na ho amin'ny fitiavana na ho amin'ny fitiavan-tena. Ny tsenjery izay natao tadiana moa dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia 47:20 izay mivaky toy izao hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako. Mitantara dia miresaka ny amin'ny faravan'ny Jerosalema isika. Zay tamin'ny taona 70 anisan'ny fiafaran'ny firenena Israely amin'ny mahafanjakana azy. Kanefa ahitantsika ihany koa ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny nitarihany antsika tsirairay avy. Andeha ataontsika hoe miandriondry amin'ny tendrombohitra Oliva ianao. Tazatazana eo ianao matazana tanànan'i Jerosalema. Dia io fa mandre ny feon'i Jesosy ianao miteny manao hoe satria mijery any tanànan'i Jerosalema dia miteny Jesosy manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy ho raha vaina. Manahoana ny fahatairanao? Manahoana ny fihetseponao
kanefa zany tenin' Jesosy zany dia nampifandraisiny ny amin'ny fahataperana zao tontolo izao. Amin'ity androany ity dia izara lohahevitra roa isika amin'izao dindinika ifanaovantsika izao. Ny fizarana voalohany dia ho jerevantsika ny lesona avy amin'ny faharavan'i Jerosalema, ary ny faharoa dia lesona avy amin'ireo kristianina voalohany. Ny hojerentsika voalohany zany dia ny amin'ireo lesona avy amin'ny faharavan'i Jerosalema izay ahitantsika lohahevitra kely anankiroa. Dia ny voalohany ny fandavana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hoe ny fiahin'Andriamanitra ny zanany. Tena torotoro ny fon'i Jesosy raha nipetraka teo tendrombohitra Oliva izy, araka ny voalaza ny filazantsarany Mattio 4:20, filazantsarany Mattio 3:20. Dia torotoro ny fony amin'ny Mattio 4:20-7:30. Nalahelo izy. Dia zao ny tenin' Jesosy: ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay iraina ao aminao, impira amin'ny tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny ankoho ny zanany ambany ilany fa tsy nety ianareo. Nanao ny fomba rehetra Kristy. Ny taomana ireto mponina ireto anaraka an'Andriamanitra saingy zao zatra nitranga nandà ny antson'Andriamanitra izy ireo. Ary tena nampitomany Jesosy dia fantatra Jesosy ny vokatry ny fandavana izy ireo ny antson'Andriamanitra. Satria fantany fa ho loza ny ao ambadiky ny fandavana ny antson'Andriamanitra, kanefa loza azo soroana tsara. Satria tiantsika loatra mantsy Andriamanitra ka tsy tia nisy vaty na dia kely azy na dia iray azy, fa mba hahita sy azo ny fiainana mandrakizay ny rehetra. Zavatra nitranga nefa ry havana, na dia eo aza ny alanina sy ny fanehoam-pitiavana ataon'Andriamanitra antsika, dia tsy maintsy tanteraka ny faharavanty tanàna tsara tarehy ity. Indro ny fanjakana Romanina, ny miaramila Romanina, fanandravana no fahirano any Jerosalema tamin'ny taona 7 no nitrangany zany toe-javatra izany. Tanàna potika ilay tanàna, simba ilay tanàna, ary tsy nisy na iza azo niraisina. Rava Jerosalema, lehilahy sy vehivavy ankizy maro no novonoina, petraka amin'ny fantany hoe taiza Andriamanitra raha nitranga zany fahoriana izany. Ry havana mahalala, ry mpiara-mianatra amiko, tena Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra, ary niriny ny hiaro olona betsaka mandritra izay fotoana izay araka izay azo natao. Izany ny antony nanomezan'Andriamanitra taridalana miloha ny andosirana izy ireo rehefa indro fa manodidina ny tanàna ny miaramila Romanina. Tiako nilaza aminao fa ny faharavan'i Jerosalema dia tena asan'ny devoly mivantana izany, satria Satana mihitsy no mitaona ny olona handà ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Zay ny voalohany. Ny voalohany zany dia ny fandavana ny fitiavan'Andriamanitra zay natonga faharavana. Faharoa dia resantsika le hoe miahy ny olony Andriamanitra. Hitantsika tsara fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, araka ny voalaza filazantsara ny liko 2:20 dia nanomen'Andriamanitra fotoana nandosirana ireo zanany rehefa tonga ny fandringanana, ary nanome famantaran'Andriamanitra rehefa tonga ny manodidina Jerosalema ny miaramila dia nasaina mandositra, ary zatra nitranga zay rehetra niny ny tenin' Jesosy dia afaka nandositra ary tsy nisy nakasika azy ny toe-javatra mitranga. Ry mpiara-mianatra namako, afaka sady maniry hiaro anao Andriamanitra na dia ao anatin'ny fotoan-sarotra indrindra azy. Tena tian'Andriamanitra ianao ho arovana. Nasehon'Andriamanitra mialomantsy ny fomba ny alana ny enina mba hamonjena ny tsirairay avy. Andriamanitra dia vonona
ny iaro antsika. Andriamanitra dia vonina ny hamonjy ny tsirairay avy. Zay zany lesona tamin'ity faravana Jerosalema ty ny voalohany, ny fandavana fitiavan'Andriamanitra dia miteraka faravana, ary ny faharoa ao anatin'ny nady ao zany toy zavatra sarotro zany, Andriamanitra dia niaro mandrakariva ireto zanany reto. Fizarana faharoa isika sao dia resantsika indray ny lesona avy amin'ireo kristianina voalohany. Ny lesona avy amin'ireo kristianina voalohany dia ho hitantsika eo fa izara telo isika ao anatin'izay teo zavatra izay. Dia ny voalohany ny fahatokina teo anivon'ny fanenjehana, ny faharoa dia ny fanampian'ireo kristianina ireo sahirana, ary ny fahatelo dia ny fanehoana fitiavana izay mahazanak'Andriamanitra antsika. Zay zany zavatra anankiray lesona avy amin'ity toe-javatra ty, ary zay nahatonga ny lohateny manao hoe fitiavana sa fitiavan-tena. Zao no voalaza amin'ny filazantsaha amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Asan'ny apôstôly toko 9 ka ny 7 dia maneho tantara anankiray, lehilahy anankiray i Saoly io. 7 dia hoy izy hoe fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidirany isan'andro sady nosariny na lehilahy na vehivavy ka nataony hatranomaizina. Ny zavatra nitranga mantsy dia zao, ny tombo aingana dia aingana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, tamin'ny taonjato voalohany. Ny roborobo ny fiangonana, ny antony nampitombo ny fiangonana tsy hoe akory noho ny fitoriana mahery vaika nataony izy ireo, fa ny ainan'izy ireo mihitsy ny filazantsara. Tena ny ainan'izy ireo izany tenin'Andriamanitra izany. Kanefa etsy ankilany dia ny fahavalo koa dia tsy mitsahatra manenjika etsy ankilany. Ary ny tombo aingana ny fiangonana nandritra ireo taonjato voalohany. Ary na dia teo aza ny fampidirana amponja sy ny fampijaliana sy ny fanenjehana dia maro ireny joro mahatoky tamin'Andriamanitra ka nanolo tena ho an'i Kristy, ary feno fanahy masina izy ireo ka sa nitory izany teny n'Andriamanitra izany. Betsaka ny fandrahonana, ary anisan'ny nitarika an'izany fandrahonana izany i Saoly, ilay lehilahy anankiray izay nanenjika kanefa vokatry ny fanenjehana nataony Saoly dia niela ny raha tontolo rehetra teny, reto mpianatra, ary vokatry ny fielezana, vokatry ny fanenjehana dia niparitaka nanaraka an'izany ihany koa ny fitoriana ny filazantsara. Ry namako mpiara-mianatra amiko, na ny mihiraka sy hery anatanterahana na ny mihery Andriamanitra mba anatanterahana fiangonana ny hiraka. Tsy misy herara-batana, tsy misy herara-panahy afaka misakana ry havana ny fandrosoan'ny fitoriana ny filazantsara. Zava-dehibe zany, na dia eo anivon'ny fanenjehana aza dia mila lehilahy sy vehivavy matoky Andriamanitra. Inona ihany koa ny vokatry ny filazantsara teo amin'ireo kristianina voalohany ireo dia ny zavatra nitranga araka ny voalaza ny asan'ny apôstôly toko 9 dia mahafinaritra ny zavatra niseho eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Asan'ny apôstôly toko 9 ka ny 2 sy ny manaraka. Hoy izy hoe ary izy ireo nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiomonana sy ny famakinany afo ary ny fivavahana. Ary zay rehetra niny dia niray toerana sady niomonana avokoa ny fananany rehetra, ary namidy ny taniny sy ny fananana ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilany azy, ary dia niraisaina isan'andro izy ireo. Nafinaritra fa nisy fanehoana toetra nanahaka an' Jesosy teo anivon'ny fiangonana. Ary zay le hoe fitiavana sa fitiavan-tena. Satana dia mitarika mandrakariva ho ny olona ho amin'ny fitiavan-tena. Fa ny fanafana an'Andriamanitra kosa dia mitarika antsika ho an'ny fitiavana ny olona hafa. Hoy izy hoe ary zay rehetra niny dia niray toerana ary niombonana avokoa ny fananany rehetra. Mahafinaritra ny fiainan'ireto kristianina voalohany fa tena nanaraka ny ohatra navelan'i Kristy izy ireo. Ny fiangonan'i Kristy mantsy no tenany teto an-tany, ary dia nandritra ny taonjato voalohany dia naneho ny ainy, naneho ny fitiavana tamin'ireo mpiarabelona taminy ireo kristianina voalohany ireo. Nanampy ny sahirana izy. Na dia mangotraka aza ny fifanandriana lehibe amin'izao tontolo izao,
na dia miasa mafy aza satana animba ny endrik'andriamanitra tsia ny fitiavana tao am-pony ireto kristiana voalohany ny fahatokiny teo anatrehan'ny fanenjehany dia tanteraka tamin'ilay teny hoe ny tanjo ny filazantsara dia ny amerina amin'ny loha ny endrik'andriamanitra amin'ny olombelona tsirairay avy. Mahafinaritra ry mpiara-mianatra ny vokatry ny fahatokiny reto fingonana tamin'izany fotoana izany, ary toy izany koa ny tokony asehontsika ankehitriny eo anivon'ny fingonana zany toe-tsainy fifankatiavan'ny kristianina zany, ny fiahinao ny fiarahamonina zay misy anao. Anjarantsika zany ny mba mikarakara ireo sahirana satria isika fingonana no ambasadoriny Kristy amin'izao fotoana izao. Rehefa mikasika antsika amin'ny fahasoavany manasitrana Kristy dia manam-paniriana koa isika ikasika ny hafa amin'ny fikasihan'ny Kristy mba hasitranany ny tsirairay avy. Ny farany lesona azo avy amin'ireo kristiana voalohany dia ny fitiavana. Tena tsy nisy fitiavana ny tena. Zao ny voalaza ny filazantsara ny Jaona toko 7:5-7:7, filazantsara ny Jaona toko 7:5-7:7, dia zao ny voalaza n'ilay teny manao hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Ry mpianatra namako, ny fitiavana no fentry ny fiarahamonina kristianina nandrehitra ny taonjato voalohany. Ny fitiavana no vokatra ambony indrindra zay amantaran'ny olona antsika. Feno fitiavana eo anivon'ny fiainanao sy ny tokantranonao. Ary ny fomba anankiray zay tokony hanehoana izany fitiavana izany dia tsy inona akory fa ny fanampianao, ny fiahinao ireo zay manodidina anao. Ny fitiavana, ny fiahina sy ny fikarakarana ary ny fiainana fandavatena mpiaramonina dia tena fanehoana mivantana izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Satana dia mitarika antsika mandrakariva ho amin'ny fitiavan-tena, ary zay le fifanandrinana roa lehibe, mankahala sy manimba Satana, zay le fitiavan-tena. Fa Andriamanitra kosa tia sy mamerina amin'ny laoniny ny endrikitsika hotovy amin'ny endrik'Andriamanitra, zay le fitiavana tian'Andriamanitra ataontsika. Ny pomba ny atoko tsirairay dia samy manaraka ireo ohatra ireo. Raha pomba an'Andriamanitra ianao dia aneo an'izany amin'ny lalàna fitiavana zay asehonao mandrakariva eo amin'ny hafa. Ry mpiara-mianatra namana, miantso anao ary andao isika mba haneo izany fitiavana izany ka ialantsika ny fitiavan-tena. Ary zay natonga nylay tsenjiritsika zay milaza amin'ny Isaia mpaminany toko 2:7 manao hoe aza matahotra ianao rehefa maneho ny fitiavan'Andriamanitra ianao dia aza matahotra fa momba anao Andriamanitra ary mampahiry anao izy. Noho izany tarika anao ary indray amin'ity fotoana ity mba ayaneo zany fitiavan'Andriamanitra izany ka ialantsika ny fitiavan-tena dia le fitiavan Kristy zay mahisika antsika. Dia mirarosoanao sy ny ankohonanao indray ary sitrapon'Andriamanitra dia mihaona indray antsika amin'ny lesona manaraka. Fa androany aloha andao indray ho toanantsika amin'ny lalan'ny fanatitra ity sekoly mitadasika, sekoly izay mitona olona maro ho any amin'ilay sopotry ny lanitra ity.
mivavaka resika andriamanitra rainay zay any an-danitra misotranao zahay no ny teninao zay nomenao anay teo no ny lesona sarobidy zay nomenao anay fa na dia miezaka mandrakariva satana animba sy ampimotika ary agnenjika dia ianao kosa mitaonanay mandrakariva kosa mba hijoro atoky ary aneo ny fitiavana dia ny fitiavanao amin'ny mpiarabelona aminay misafidy zay androany ary mba hiandany aminao ka neo an'izany amin'ny fiainanay zay mbola omenao ahavelomanay mitaheny ty mpiara-mianatra amiko ity ianao ny tantana azy ka tanteraka fa homba azy koa ianao eo amin'ny fiainany andavanandro dia mitahy ny fanatitra zay nataonay teo inginy zany mba fampandrosoana tokoa ity sekoly ity dia nivavaka tonononay sy agnatanay nohony amin'ny anaran'i Jesosy reriany amen. mianatra eo tongotrao